politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Madagasikara tena mbola mitoetra be ny tsy fanjarian-tsakafo lalina. Antoko arima, fahaizana, traikefa ary fahaizana manao no ilaina eto. Fiainam-pirenena mila mifandinika raha tsy te hikorontana. Fahafahan'ny taova manodina ny sakafo hitondra hery sy singa ho an'ny vatana no atao hoe fanjarian-tsakafo, hoy Robert Naoly, nutritioniste sy tompona andraikitry ny fanjarian-tsakafo eo anivon'ny FAO. Fahafahan'ny taova izany hoe mila salama izany, mila tsy misy mikroby, dia misy sakafo avy any amin'ny famokarana. Hitanareo izany fa mandray anjara anatiny ao daholo, lafiny rehetrarehetra manomboka any amin'ny famokarana. Mila doria mitondra an'izay sakafo ara-pahasalamana izay, mila teknika ara-pahasalamana tsara, ara-pambolena tsara, mila ny fahadiovana, dia mila ny fahasalaman'ny vatana, mila fomba fahaizana mahandro. Izay vao tonga any amin'ny atao hoe fanjarian-tsakafo, ary tsy tokony adonina koa ny fahafahan'ny olona mividy an'ireo sakafo ara-pahasalamana ireo, izay tokony ho tonga eny an-tsena manaraka ny fenitra. Raha ny eto Madagasikara manokana dia mbola mitoetra be ny tsy fanjarian-tsakafo lalina, hoy Charles Boliko, solotenan'ny FAO eto. Faritra roa isan'ny tena tany mamokatra sy ainga ahitana tahana tsy fanjarian-tsakafo ambony ny ao Vakinankaratra sy Itasy araky ny nambarany. Ka zay zany no mety hoe hoentintsika manarina zay ilay sécurité alimentaire zay mampagaga toerana mamokatra. Efa fantatsika fa Vakinankaratra dia efa ovy zany, voankazo zany, kanefa azo tsy fanjarian-tsakafo. Mety zay zany mahatonga aloha fa ho hita eo zany amin'ny alalan'ilay troakevitra voaka amin'ny zona atrikasa. Mbola maro ireo faritra tokony hiasana be amin'ny fanatsarana ny fanjarian-tsakafo raha ny fanazavana. Zavatra azo atao tsara hoy ny solotenan'ny FAO ity raha misy ny fiarah-mientan'ny rehetra. Nisy moa ny atrikasa mahakasika ny fitadiavana vahaolana hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, fijerena sosikevitra momba ny sakafo ary atrikasa hanatsarana ny tontolon'ny fanjarian-tsakafo ny tanteran'ny FAO tetsy amin'ny Carleton Nanosy. Kendrena ao anatin'izany ny hamolavola sy hanangona ireo sosikevitra hoentina manatsara ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Il faut travailler ensemble et je suis heureux de voir que dans la salle aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères, mais il y a aussi la société civile, il y a le secteur privé, mais justement c'est en travaillant ensemble, chacun amenant son domaine de compétences, que nous pouvons construire des systèmes alimentaires qui nous amènent ensuite à une meilleure nutrition, gage d'un bon développement du pays et donc de la réalisation des objectifs de développement durable. Miverina tanteraka amin'ny anarany sy ny foto-kevitra hijoroany ny antoko Arema ankehitriny ary mandray anjara feno amin'ny fiainana politika eto Madagasikara. Be dia be ny anarana netiny ary amin'izao izany miverina amin'ilay antoko révolutionnaire. Na atao hoe révolutionnaire dia ny olona hanova zavatra ary tena hanova zavatra radical. Tsy ny amariny no jerena satria raha ohatra ka jerena zany dia hoe anakefatra ny candidat Arema sisa voatazona, anakefatra. Manana kandida efatra ny antoko amin'ny fifidianana solombavamboaka ho avy io. Tsy nisy ny zava-dehibe hoy ny jeneraly Tsaranazy Jean-Emile Fanfary Sendahatra. Hanova zavatra tsy le amaro ao anatin'ny Assemblée nationale no mampiova zavatra fa ny fandresen-dahatra, ny hevitra mafonja hoentin'ny Arema ao amin'izany Assemblée nationale zany. Manana foto-kevitra mafy sy tsy azozongozonina ity antoko ity ary mbola vonona hitondra ny anjara biriky ny amin'ny fanarenana any Madagasikara. Expérience moa dia teny fa amin'ny antoko rehetra milatsaka ao Vangaindrano zany na tokony handatsaka candidat ao Vangaindrano, ny Arema no tranainy indrindra, ny Arema no manana traikefa indrindra ary ny Arema no efa nanana cadre be dia be tao Vangaindrano. Teboka miaby telo lehibe no ijoroan'ireo kandida dia ny fahaizana, satria ny olona nianatra avokoa ireo kandida, ny traikefa
noho ny antoko efa nitonan'ny firenena nandritry ny taona maro ary farany ny fahaiza-manao. Marihana moa fa ny jenerazy Tsaranazy Jean Emile dia kandidan'ny antoko any Vangaindrano. Rafitra ny Rwanda tsy mitovy amin'ny rafitra eto Madagasikara. Ny zava-misy any Rwanda tsy mitovy amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Tsisy mitovy zany io. Ka na hosoloana vazaha io na anglisy io na inona ny eto resaka zany ty tsy mitovy amin'ny baolina. Tsy maintsy andeha ny korotana rehefa mbola tsy miova ny fomba sy rafitra hitantanana ny firenena, hoy ny antoko politika natiora. Efa manomboka izy io ho hiatrano ny filohan'ity antoko ity. Fa le fikorotanana ny zay le hoe crise sociale jero tsara ny tsifisino any. Mampalahelo anie zany aty amin'ny tany capitale, tanà lehibe, renivohitra tsy misy ny rano. Zany efa nilozany efa miverina mitovy amin'ny any atsimitsika zany eto Antananarivo tsy misy rano. Mazava be fa tsy ny mpanao politika na dia hitonga an'io fa ny vahoaka na dia hikorotana. Zay mahasamihafa azy. Ny fikorotanana ray any hoe crise sociale, ny vahoaka ny leo amin'ny fiakarany vidim-betana. Zay tsy mila hoe mpanao politika na iza mitarika. Tsy ho ny fifidianana mandalo mihitsy no hamahany olana mahakasika ny rano, ny resaka tsy fandriampahalemana na ny fitangan'ny vidim-piainana, eo ihany koa ny zavatra maro samihafa. Izay no mahatonga anay tsy ho sasatry ny manao antso hoe mila mifandinika isika ho hiatrany ity antoko politika ity. Tsy voafehin'ny fitondrana ny eto amiko betabe ny zavatra mbola tsy voavaty eto Madagasikara. Izy betabe ny zavatra mbola tsy voavaty. Mila jerena aloha ny vahaolana eto firenena vao mandroso amin'izay tokony ataony. Zay dia mangataka manamafoana hoe firenena tandalana dia vahoaka misitraka feno jony. Hatramin'izao tsy misy vahoaka misitraka feno jony zany. Vita demokrasia, repoblika, zany ho tsy fantatry ny malagasy zany satria tsy niomana an'izany izy ary avera foana. Alao lalàna mety amin'ny malagasy, rafitra mety amin'ny malagasy, zay le mahatonga an'ilay hoe fanarenana sy fanorenana ifotony any Madagasikara. Nidina an-dalambe io maraina io ireo mpianatra ao amin'ny lycée Victor Miadana no taren'ny proviseur naneo sy tsy nakasitratraka ny fanorenana fiangonana iray eo akaikin'ny vavahadin'io lycée io. Nanao diaberan'ny tanàna izy ireo, avy eo dia nandrava ny fanorenana efa natomboka ilay fiangonana. Nidoran'izy ireo ihany koa ny hazo sy ny gony teo. Nilaza moa ny proviseur araka ny tatitry ny radio Mangarahara fa efa nisy dingana maro natao ny alohan'izao hetsika izao ary tsy hijanona intsony mandra-pahazo ny rariny. Nosamborin'ny polisy izy roa lahy ireto noho ny fahamamona teo ampitondrana fiara fitateram-bahoaka. Teny Ankarobato no nitranga ny tantara ny 20 aprily lasa teo. Mpandeha iray no nanome vaovao ny polisy fa mamo ilay mpamily sy ny mpanampy azy na nirezevera ary nanao fitondra fiara mampidi-doza. Nametraka sakana avy hatrany ny tao amin'ny polisym-pirenena ka voasambotra teny Ankarobato ny 20 aprily alina izy mirahalahy. Efa ampelatana ny komisaria fobe Atsimondrano moa ny raharaha. Taorian'ny antso avy amin'ny mponina, nahita olona manao fihetsika mampiaya dia nidina ifotony ary nijery ny zava-misy teny Anosy Zato Andrefana ny zandary. Tokony ny alatsinainy tamin'ny 10 alina izany. Raikitra ny fizavana ireo olona mivezivezy ka teo nisy roalahy nipotra avy any amin'ny elakelan-trano. Vao nantsoiny ny zandary dia nitsoaka no sady namoaka basy avy ao anaty kitapo. Nitifitra ireo jiolahy, namaly ny zandary ary dia lavo ny jiolahy iray. Raha toa ka tafaporitsaka kosa ilay namany. Mitoy ny fikarohany. Manohy sy manamafy ny fanoherana ny fampandalovana ny linina teleferika eo amboniny ny sekolintsika Analamahitsy. Ny ankonam-panabeazana ahitana ny fiangonana katolika, ny didaiky, ny solitena avy amin'ireo sekoly katolika Rahavavy, ny sekolintsika Analamahitsy izay voakasika manokana, ny VRM na ny vondron'ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mainty milalan'ny sekoly izay vory lanina androany nanao fanambarana teny Analamahitsy. Mila fanadiadiana lalina satria tsy hisalasalana fa hiteraka pollution visuelle et mentale ho an'ny mpianatra ary hanimba be dia be ny fifatohan'izy ireo amin'ny fianarany ny fandalovan'io teleferika io hoy ny fanambarana androany. Voasakana ihany koa ny vina fanitarana amin'ny fampiakarana rihana ny sekoly
no io fanaovana lalan'ny linina teleferika io izay ahina fatratra andalo eo ambonin'ny sekoly sy ny fiangonana ekara Analamahitsy. Voahososy tanteraka noho izany ny zon'ny mpianatra anana toeram-panabeazana manaraka ny fenitra takiana amin'izany. Aminay dia vokatry ny fanapahan-kevitra antemaka sy antery vahimanta izany ka tsy azo ekena velively hoy ry zareo avy eo amin'ny sekolitsika Analamahitsy.